Aoka hivavaka isika rehetra. Dia saorana indray ianao ry Tompon'Andriamanitra eo fa nomenao ity fotoana maminay ity ahafahanay miaona aminao indray. Dia mangataka aminao izahay ny mba ampahiratinao ny masonay amahitanay ny zava-magaga eo amin'ny asanao ary mifona aminao izay no ny fahotana izay nataonay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sanirina arangatana zavavaka izany. Amen. Ry sikolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavatra sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra irentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra otorina amin'izao alahady 5 manaraka ny trinité izao dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Lioka. Lioka 5:5 ka hatramin'ny 2:1. Lioka 5:5 ka hatramin'ny 2:1. Toy izao no fivakan'ny teny amin'anaran'i Jesosy. Ary raha nifanisana tamin'ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny faringa Nazareta Jesosy ary nahita samby kely roa nijanona teo antsisin'ny farizy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony. Ary niditra teo amin'ny samby kely anankiray izay any Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia niberaka teo an-samby kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona: mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azona azandrano. Fa Simona namalaka natao aminy hoe: tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezanay aina nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia alatsa-piany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azandrano be dehibe izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny samby kely hafa mba ho avy anampy azy. Ho avy ireny ary nofenony samby kely roa ka efa saiky nilentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany dia nankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe: tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Atalanjony izy izay rehetra teo aminy no niaben'ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanaky Zebedeo izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Eo Jesosy tamin'ny Simona: aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa niampatsoina ny samby kely teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Amen. Tantara efa haitsika tsara ny nazahoany Jesosy, nampazahoany Jesosy any Petera hazandrano marobe. Misy zavatra anankiroa izay tiako tsindrina indray anio momba ity tantara rehefa haitsika ity. Mety mbola tsy haitsika izany, mety mbola tsy nitantarany antsika fa ny fomba fanjonoana dia amin'ny alina. Io zany tena mora azoana trondro be sady zao ny trondro le miakatra aty ambony reny ny atao. Fa ny zava-misy izao dia tena mifanohitra amin'ny zava-misy mihitsy ny zavatra mitrango. Voalohany indrindra aloha Jesosy dia mpandrafitra. Zay fahafantaran'olona anazy, mbola tsy fantatr'olona hoe zanak'Andriamanitra izy. Dia izy miteny io mpandrafitra mibaiko any Petera zay efa mpanarato efa hatry ny ela. Dia ny zavatra teny Jesosy any Petera dia izao: mandroso any amin'ny lalina. Tsy any amin'ny lalina fa kanantrona no tokony izy fa aty amarivo dia efa tokony mahazo. Raha izay. Faharoa, amin'ny alina ny tena fakana azy. Ary le tamin'le alina fakana azy io ao nozy izy Petera, nandritry ny alina izy manino azy izy? Tsy nahazo mihitsy. Dia aloha dia efa zavatra hafahafa. Ka ny tia nampitaina voalohany amintsika aloha dia izao: Jesosy rehefa te haneho ny heriny dia amin'le fotoana le tsy apozintsika iny mihitsiny, amin'le fotoana le tena hoe mihevitra isika hoe tapidalaka le tsy misy zavatra azo atao intsony, eo izy no maneho ny heriny. Arabaina daholo aloha zay afaka CP, arabaina koa zay afaka BPC, hiatrika ny baka ianareo sasatsasany rahampitso. Dia zao mety amin'le rahatsika tena hoe tsy mahavita nininy intsony, eo Jesosy mety miasa. Za tsy miteny aza mianatra, fa eo Jesosy mety haneho ny heriny hoe zavatra tena tsy nieritreretana mihitsy, kanefa eo izy manoro lalana hoe zao ny zavatra tokony atao. Raha jerena koa ny toy ny tantara dia misy zavatra anankiray tsara ka nieritreretana koa hoe dia izao: rehefa nahita an'izany fahagagana lehibe zany ny Petera dia nanao hoe: miala amiko fa olomeloko aho. Inona koa ny tia nambara amin'izany?
Jesosy de miantso olona ka tsy araka ny eritreretintsika ny fomba fijeriny. Mety mietrretra isika hoe tsara isika manao zavatra tsara de atsony Jesosy, mety ho marina zay, kanefa tsy voatery zay. Hitantsika tsara eto fa i Petera de tena olona meloka, olona mpanao fahotana be, olona ratsy zany raha teo amin'ny fiarahamonina, nefa de natsony Jesosy indrindra. Ary fatantsika tsara ny tantara taty aoriana fa tena lasa olona mafana foa sy nampandroso ny asan'Andriamanitra i Petera. Ka isika indraindray mety mietrretra hanao zavatra tsara de tsy maintsy atsony Jesosy, tsy voatery. Na hoe tsika tena mbola ao anatin'ny fahotana tsy foitsika de atsony Jesosy, mety misy izany. Ka aza mailaka isika amin'ny tsaratsara olona hoe iny olona iny ve mba hanao mpiandry, iny olona iny ve mba hanao pastera, iny olona iny ve mba hanao mpampianatra sokolalady. Jesosy no fidy azy ireny fa izy ny malala hoe reto olona reto ampanao zaro ohatran'izao de iova any aoriana any. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombona amin'ny masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotranao izay ry Tompo no zany teny izany. Mampaherana indrindra izany fa amin'ny fotoana izay tsy eritreretanay, amin'ny fotoana izay heveranay fa tapidalaka le, any ianao no tena miasa, ary amin'ny olona tsy ampozina mihitsy fa hatrany amin'ny olomeloka aza de iasanao. Mivavaka izay ry Tompo amin'ireo mpanalabaka rapitso, mba samy anetry-teny izy ireo anatrehanao ka ifona amin'ny fahotana izay vitany ka miantso anao mandrakariva amin'izany. Ho voninahitra ny arinarina zavaka izany. Amen. Soyons unis dans la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions l'Écriture sainte encore. Aide-nous à connaître ta volonté et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu, notre Père, soient avec vous. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce 5e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 11. Luc, chapitre 5, verset 1 au verset 11, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jésus se tenait à bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques sur la rive, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance ta barque à un endroit où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour prêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. »
Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se rompre. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon était en effet saisi de crainte, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Dès maintenant, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Une histoire que vous connaissez très bien. Jésus a fait la pêche miraculeuse grâce à Pierre. Alors, il y a deux choses contradictoires et remarquables qu'il faut souligner dans cette histoire-là, même si nous la connaissons très bien. Tout d'abord, on sait que Jésus est charpentier de métier. À ce moment-là, Simon-Pierre et les fils de Zébédée ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Mais tout ce qu'ils savaient, que c'était un charpentier de Nazareth. Pierre, Jacques, Simon et André étaient pêcheurs de leur métier. Donc ils avaient de l'expérience, ils savaient comment il fallait faire pour pêcher. Or ici c'est Jésus, charpentier, inexpérimenté en tant que pêche, qui va leur dire ce qu'il faut faire. Tout d'abord, Jésus nous dit d'aller dans les eaux profondes. Ça ne se fait pas d'aller dans les eaux profondes car les poissons doivent aller en surface. C'est là que c'est plus facile de les pêcher. Et d'un, et de deux, il est plus facile de pêcher la nuit, pas en jour. Et pourtant, Jésus a dit à Pierre, à Simon-Pierre, de pêcher en plein jour et en plus dans les eaux profondes. Ça se fait pas du tout en pêche. Et en plus, lui, en tant que charpentier, il dit de telles choses à Pierre. Et regardez, Pierre a accepté. Quelle leçon en tirer? Quand Jésus intervient dans notre vie, quand Jésus veut faire quelque chose de bien en nous, en général, il intervient dans les moments les plus difficiles, là où on s'y attend le moins, là où on croit qu'il n'y a plus d'issue, plus de solution. C'est là justement que Dieu intervient, afin que nous pouvions voir quelle est sa puissance. Deuxièmement, éloigne-toi de moi, Seigneur. Voilà ce que Jésus a dit, car je suis un homme pécheur. Attention à la différence entre péché, parce que en français c'est un petit peu différent. En malgache c'est différent, mais en français, il ne faut pas confondre péché, le fait de faire des péchés, quelque chose de mauvais, et péché, prendre des poissons. C'est pas la même chose, hein. Alors, quand Pierre il dit « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur », c'est pas le péché, le fait de prendre des poissons, mais le fait qu'il fasse beaucoup de choses mauvaises. Jésus, Dieu, quand il choisit quelqu'un, ne regarde pas la personne selon sa bonté. Donc, il ne faut pas attendre d'être quelqu'un de bon pour être choisi par Dieu. C'est Dieu qui choisit les personnes comme il le veut, et il a son propre programme, il a sa façon de faire pour ces personnes-là. Alors, c'est pas à nous de juger et de dire que cette personne-là ne doit pas être un berger. Cette personne-là ne doit pas être un pasteur. Cette personne-là ne doit pas être un enseignant à l'école du dimanche. C'est Dieu qui choisit, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire à propos de ces personnes-là. Peut-être ces personnes-là changeront lors de leur appel, comme Simon-Pierre, qui est devenu une grande personne pour prêcher l'évangile. Peut-être que cette personne-là changera après, on ne le sait pas, mais l'essentiel c'est que c'est Jésus qui choisit. Nous devons toujours écouter son appel, quel que soit notre comportement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette écriture que tu nous as donnée et nous t'en rendons grâce. Aide les élèves qui vont passer leur baccalauréat demain
afin qu'ils ne se sentent pas seuls, mais savent que grâce à toi, ils ont toujours un espoir. Et que tous les élus que tu as choisis montrent ta gloire et qu'ils ne se laissent pas décourager. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Ni ulu melu na mane